Bokin'ny Daniel toko faharoa. Ary tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Nebokadnezara dia nanofy Nebokadnezara ka nitebiteby ny fanahiny ary tsy nahita torimaso izy. Dia nasain'ny mpanjaka natsoina ny omby asy sy ny piskidy sy ny mpanana ody ary ny kaldianina ilaza amin'ny mpanjaka ny nofiny. Dia tonga ireny ka nitsangana teo anatrehan'ny mpanjaka ary hoy ny mpanjaka taminy, na ny nofy aho ka mitebiteby tahalala ny nofy ny fanahiko. Ary niteny tamin'ny mpanjaka amin'ny teny arameanina ireny kaldianina ireny ka nanao hoe, ry mpanjaka ô, ho velona mandrakizay anie ianao, ambarao aminay mpanomponao ny nofy dia ho lazainay ny heviny. Dia namaly ny mpanjaka ka nanao tamin'ireny kaldianina ireny hoe, efa nilobava aho, raha tsy ampahafantarinareo ahy ny nofy sy ny heviny dia ho tetitetehina ianareo ary ny tranonareo atao trano fivoahana. Fa raha milaza ny nofy sy ny heviny kosa ianareo dia azo fanomezana sy valopitihy ary voninahitra be. Ka ambarao ahy ny nofy mba amin'ny heviny. Dia namaly indray ireo ka nanao hoe, aoka ny mpanjaka ilaza ny nofy aminay mpanompony dia ambaranay ny heviny. Fa ny mpanjaka namaly ka nanao hoe, fantatro marimarina fa mandany andro foana ianareo, satria hitanareo fifanilobava aho. Fa raha tsy ampahafantarinareo ahy ny nofy dia lalàna ray monja no hitondrananareo. Fa ianareo miray tetika ilaza teny langa sy arirarira foana eto anatrehako mandra-pahatonga ny andro izay mahamety. Koa ambarao ahy ny nofy dia ho fantatro fa mahalaza ny heviny amiko koa ianareo. Ny kaldianina namaly teo anatrehan'ny mpanjaka hoe, tsy misy olona ety ambonin'ny tany mahay milaza izay nofy ny mpanjaka izany. Fa tsy mbola nisy mpanjaka na dia izay lehibe na tsy mahery aza nila zavatra toy izany tamin'ny omby asy sy ny piskidy ary ny kaldianina. Ary sarotra ny zavatra nanontanian'ny mpanjaka, ka tsy misy mahay milaza izany eo anatrehan'ny mpanjaka afa-tsy ireo andriamanitra, ireo izay tsy manam-ponenana amin'ny nofo. Dia vinitra sady tezitra indrindra ny mpanjaka noho izany, ka nasainy naringana ny olon-kendry ny Babilôna rehetra ary navoaka ny didy nampamono ny olon-kendry ary Daniel sy ny namany koa mba nitoedaviny ho vonoina. Dia novaliany Daniel tamin'ny fanahy sy ny fahendrena Arioka, lehibe ny mpaniambina sy ny mpanjaka izay nivoaka hamono ny olon-kendry ny Babilôna. Eny namaly izy ka nanao tamin'ny Arioka, lehibe voatendry ny mpanjaka hoe, nahoana no dia mafy toy izany ny teny avy amin'ny mpanjaka. Dia nambara ny Arioka tamin'ny Daniel ilay teny. Dia niditra Daniel ka nangataka tamin'ny mpanjaka hanome andro dia ho lazainy amin'ny mpanjaka ny hevitry ny nofy. Ary Daniel nody tany an-tranony ka nanambara ilay teny tamin'ny Ananiasy, Misaela ary Azary namany, mba gatahan'ireo famindrapo amin'Andriamanitra ny lanitra ny amin'izany zava-miafina izany, mba tsy haringana Daniel sy ny namany mba amin'ny olon-kendry ny Babilôna rehetra. Dia naseho an'i Daniel tamin'ny fahitana tamin'ny alina izany zava-miafina izany, ka dia nisaotra n'Andriamanitra ny lanitra Daniel. Eny niteny izy ka nanao hoe, isaorana anie ny anaran'Andriamanitra mandrakizay fa azy ny fahendrena sy ny hery, ary izy no mandahatra ny andro sy ny fotoana, izy no manaisitra ny mpanjaka sy manangana mpanjaka, izy no manome fahendrena ho amin'ny endry sy fahalalana ho an'izay mazava saina, izy no mampiseho ny zavatra lalina sy miafina, izy no mahalala izay ao amin'ny maizina ary mazava mitoetra ao aminy. Ianao ry Andriamanitra ny razako no dia raiko sy isaorako, satria nomenao fahendrena sy hery aho, ary ankehitriny efa nampahafantarinao ahy izay nangatahinay taminao, fa nampahafantarinao anay ilay nofin'ny mpanjaka. Ary noho izany Daniel dia niditra nakao amin'ny Arioka izay nitendren'ny mpanjaka andringana ny olon-kendry ny Babilôna. Eny nandeha izy ka nanao taminy hoe,
aza mandringana ny olokendry ny Babilôna fa ento eo anatrehan'ny mpanjaka aho dia ambarako aminy ny hevitra ny nofiny. Dia netiny ary eo ka faingana hoe anatrehan'ny mpanjaka Daniel ka hoy izy taminy, nahita lehilahy isan'ny baby avy amin'ny Joda aho izay ilaza amin'ny mpanjaka ny hevitra ny nofy. Ny mpanjaka namaly ka nilaza tamin'ny Daniel izay atao hoe Beltesazara hoe, moa mahay manambara amiko ny nofy izay hitako mba amin'ny heviny va ianao? Dia namaly teo anatrehan'ny mpanjaka Daniel nanao hoe, ilay zava-miafina nanontanian'ny mpanjaka dia tsy hain'ny olokendry na ny mpisikity na ny ombiasy na ny mpanandro nolazaina tamin'ny mpanjaka. Kanefa misy Andriamanitra any an-danitra izay mampiseho zava-miafina ka mampafantatra Nebokadnezara mpanjaka izay ho tonga any aparany. Ny nofinao sy ny fahitan'ny lohanao teo amin'ny farafaranao dia izao: ny aminao ry mpanjako, raha nandry ianao dia tonga ny eritreritrao ny amin'izay ho avy rahatra izay, ary izay mampiseho zava-miafina dia mampafantatra anao izay ho avy. Ary izao aza dia tsy noho ny fahendrena ananako mihoatra noho ny olombelona rehetra tsy akory no nampisehoana tamiko ny zava-miafina, fa ny mba hampafantarana ny mpanjaka ilay hevitra ka ahafantaranao ny eritreritry ny fonao. Ianao ry mpanjako, nahita fa indro ny sary olona lehibe anankiray. Izany sary izany dia lehibe sady namirapiratra tsara, nijoro teo anatrehanao izy ary ny tarehiny dia natahotra. Ny lohan'izany sary izany dia volamena tsara, ny tratrany sy ny sandriny dia vola fotsy, ny kibony sy ny fehiny dia varahana, ny ranjony dia vy ary ny tongony dia vy sy tanimanga. Nijery ianao ambara-panisy vato voenta kanefa tsy nendahan-tanana, ary namely ilay sary teo amin'ny tongony vy sy ny tanimanga iny ka nahatorotoro azy. Dia niara torotoro ny vy sy ny tanimanga sy ny varahana sy ny volafotsy ary ny volamena ka tonga toy ny akofa eo ampamilona fahavaratra, ary nopahony rivotra izy ka tsy nisy toerany, ary ilay vato namely ny sary dia tonga tendrombohitra lehibe na hafeno ny tany rehetra. Izany ny nofy ary holazainay eto anatrehan'ny mpanjakako ny heviny. Ianao ry mpanjako, izay mpanjakan'ny mpanjaka, sady nomen'Andriamanitra ny lanitra fanjakana sy hery sy fahaleovana ary voninahitra, ka ny zanak'olombelona sy ny bibidia ary ny vorony manidina na aiza na izay toerany dia nomeno eo tananao, ary nataony mpanjaka n'izy rehetra ianao. Dia ianao izay loha volamena izany, ary manarakaraka anao dia isy fanjakana isy hitsangana ambany noho ny anao, ary isy fanjakana fahatelo koa izay varahana sady anapahefana amin'ny tany rehetra. Ary ny fanjakana fahaefatra dia ho mafy toy ny vy manorotoro sy mahamongomongo ny zavatra rehetra, ary toy ny famakivakin'ny vy ireo rehetra ireo dia toy izany no amakivakiany sy anorotorony azy. Ary satria hitanao ny tongotra sy ny ratsa-tongotra, fa ny tapany tanimanga ny mpanefy tanimanga ary ny tapany dia vy, dia ho fanjakana mizarazara izy, nefa isy herim-by ao aminy, satria nahita vy miaro tanimanga mbola fotaka ianao, ary toy ny ratsa-tongotra sy ny tapany vy, ny tapany tanimanga dia toy izany ny fanjakana, ny tapany ho mafy ary ny tapany ho malemy. Ary toy ny nahitanao ny vy miaro tanimanga mbola fotaka dia ho toy izany no hiaroarony amin'ny taranak'olombelona nefa tsy hitambatra izy. Dia toy ny tsy fetezan'ny vy miaro amin'ny tanimanga, ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo Andriamanitra ny lanitra dia anorina fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay. Ary izany fanjakana izany tsy havela ho an'olon-kafa, fa ireo fanjakana rehetra ireo dia ho torotoroiny sy ho levoniny, fa izy kosa hitoetra mandrakizay. Fa toy ilay nahitanao ny vato nendahana tamin'ny tendrombohitra nefa tsy nendahan-tanana, sy ny nanotorony ny vy sy ny varahana sy ny tanimanga sy ny volafotsy ary ny volamena, dia ampahafantarin'Andriamanitra lehibe ny mpanjakany amin'ny zavatra ho avy rahatra izay. Marina ny nofy ary tsy maintsy ho toy ny heviny.
dia niekoaka nebokadnezara-panjaka ka nivavaka tamin'ny Daniela ary nampanatitra fanatitra sy anitra agasitrana ho azy. Ny mpanjaka namaly an'i Daniela ka nanao hoe marina tokoa fa Andriamanitra reo dia Andriamanitra ny Andriamanitra sy tompony ny mpanjaka ary mampiseho zava-miafina ka dia mahay mampiseho zany zava-miafina zany ianao. Tamin'izany ny mpanjaka dia nanandratra ny Daniela ho lehibe ka nanao azy zavatra maro sady lehibe ary nanendry azy ho mpanapaka ny Babilôna sy ny fehiny rehetra sy ho lehibe ny mpanapaka ny olon-kendry ny Babilôna rehetra. Daniela nangataka tamin'ny mpanjaka ary izy nanendry any Sadraka sy Mesaka ary Abednego ho toniany raharahan'ny Babilôna sy ny fehiny. Daniela teo am-bavahadin'ny mpanjaka.